Dia tsy mbola nifarana ary ny taom-pianarana tsy vitsy ireo sekoly no manatanteraka lanonana fetifety samihafa entina anamariana izany iray amin'izy ireny ohatra ny Jude Royal etsy Anjanahary izy ireo dia nanatanteraka fety ny arahan'ny mpianatra teo ihany koa ny mpanabe tamin'ity androndroany ity nafahan'ny rehetra ny ara-paly. Fa manomboka izao ny famaranana ny taom-pianarana eny amin'ireny sekoly tsy miankina ireny. Matetika tokoa mantsy dia alohan'ireo fanadinam-panjakana Isatokajiny no manao lanonana famaranana ny taom-pianarana ny sekoly. Anisany nanatanteraka ny asa androana sabotsy ireo mpianatra avy eo amin'ny sekoly Jude Royal School etsy Anjanahary. Mpianatra rehetrarehetra manomboka jardin d'enfant jusqu'à la classe de 3e. Zay zany ny Jude fa efa nanomboka nanokatra ihany koa zany zay ny PS1 le école d'expression anglaise dia nandray anjara koa zany zareo miaraka daholo. Karazana hetsika maro no nentin'ny mpianatra nanamarika izany famaranana ny taom-pianarana izany. Tao ny dia ny hira isan-karazany ary ny filatroana nataon'ireo kalita kely. Nandray anjara avokoa moa ireo mpianatra hatramin'ny kilasy farany ambany ka hatramin'ny kilasy fahatelo. Anaty